Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia somary malimalika ny andro amin'ny ankapobeny na rahana orana tandrifin-drahona tany amin'iny ilany andrefan'ny afotany sy ny afo voatany iray manontolo ary ny hitatra tany atsimo atsinanany Madagasikara. Ny antony moa araka ny efa nitanterina teto ombenombeny dia noho ny fikorontanan'ny atmosfera tany ambony tsy taka-maso tany. Raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy kosa indray mety mbola voakasika izay tsy fahamarina toeran'ny atmosfera izay raha ho amin'ny rampitso manokana ho an'ny faritry atsimo atsinanana fitovinany ary vatovavy torak'izay ihany koa ny ilany andrefan'ny Madagasikara izany any amin'ny faritry melaky bongolava ary manodidina ny amin'ny andro vazo. Ny alakamisy ny zoma kosa indray dia saika miamaina ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara. Vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipliany dia ahazorana ny voamaraina ny any amin'ny manodidina manoro vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Mety izy orana malefaka iserana ihany koa ny any Antsiranana voalohany sy faharoa sy Sava. Mety ahazorana tandrifin-drahona indrindra ny voamaraina be morotsiraka ny faritry Boeny, Sofia ary manodidina Nosy be sy Samborano ny faritra hafa omaina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary hosembanan-drahona kely aza ny voamaraina ho an'ny ankamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoatany. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana tandrifin-drahona any amin'iny manodidina manoro vatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Olalovana orana tandrifin-drahona ihany koa manodidina ny Samborano ny faritra hafa omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia hiverina ny rahona mety isy ihany ny Erjika isina orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny faritry melaky bongolava manodidina ny Betafo ary amin'ny andro vazo. Raha ny vinany maripana dia manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoatany, 17 hatramin'ny 24 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 2 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Mananika hatramin'ny 3 na 4 degré ny maripana ambony rindra any amin'ny Maheva-tanàna sy Mahajanga. Vinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia mety mbola ahazorana tandrifin-drahona hatrany any amin'ny faritry vatovavy fitovinany atsimo atsinanana morotsiraka ny faritra Anosy sy Androy. Andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary ny ilany atsinanana amin'ny faritry Sofia. Mety arahana orana malefaka mihitsy aza moa indraindray manodidina ny Antala sy Maroantsetra. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na somary hosembanan-drahona kely ihany azy indraindray ny any amin'ny faritry melaky. Vinany maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoatany, 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tafakatra 30 degré mihitsy ny maripana ambony rindra any Maheva-tanàna sy Mahajanga. Vinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia mety mbola ahazorana hatrany ny any amin'ny faritra atsinanana sy fitovinany. Olalovana orana tandrifin-drahona ihany koa manodidina ny Nosy be sy Samborano ny faritra hafa dia miamaina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingady masoandro. Vinany maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 9 hatramin'ny 14 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tsy dia misy fiovana misongadina ny any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny fa eo amin'ny 4 na 30 degré hatrany ny maripana ambony rindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny. Izay no mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia nahitana fahatsarana kely ny tamin'ny falitony-drivotra teto Antananarivo nandritra ny faran'ny herinandro iny. Manodidina na ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hiakatra ho amin'ny antonony ny tamin'ny falitony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamefotra anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.